Fahameraba-tsika tsy avindray tratra izao zoma maraina fa 20 volana febroary izao misaotran'Andriamanitra isika fa mbola meny dia maraim-baovao izao indray ary mirahary ianao mba azo hery mandrakariva ny fanaranany Tompo. Ho indirantsika ny mofinainana io dia vavakisika. Itom'Andriamanitra misaotra anao indrindra izahay satria avy aminao mbola mahita anay amin'io. Aoka ianao raha eo hanjaka amin'ny fiainanay ka tonga anay ho mpandoko mahatoky tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe mendrika ny anarana hitintsika. Teny amin'ny Jaona 1:2-9 manao hoe izay milaza fa mitoetra ho aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Amen. Mitondra anarana hoe kristianina isika. Izany dia aoka ho mendrika an'izany anarana izany. Midika ho fanarahana ny Kristy amin'ny fandavan-tena manko izany anarana izany. Fanandratana ny fanevany fitiavana ihany koa ary fanomezam-boninahitra azy na amin'ny teny io na amin'ny asa io izay tsy misy fitiavan-tena. Tsy nisy fitiavan-tena ny fiainan'ny ainan'i Kristy teto an-tany. Nitafy ny toetsika izy. Niaina fiainana nafohy-tena manontolo ho an'ny tombotsoan'ny hafa ihany koa. Noho izany dia tokony hadio sy marina amin'ny teny sy amin'ny asa isika izay mpanara-dian'i Kristy. Hoy ilay apôstôly lehibe tamin'ireo jentilisa manao hoe tsy izaho intsony izy ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra ary izay efa tia aho izy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Tamin'ny finoana no nandraisan'i Paoly ny fahasoavan'i Kristy ary izany fahasoavana izany no nanome an'izay nilainy fanahiny. Amin'ny finoana no ahitantsika ny fanomezana tolotra ny lanitra sy izarantsika an'izany amin'ireo fanahy izay maniry fantatra ny fahazavana. Izany ny fanandramana tena ilayntsika. Angatao am-bavaka izany finoana izany, miasa mafy ihany koa mba azo an'izany ary minoa fa omen'Andriamanitra anao izany. Mianara amin'ilay nilaza hoe fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po hozy izy. Ahita fitsaharana manko ianao raha mianatra aminy. Azo fanandramana mikasika ny zava-panahy isan'andro ianao ary isan'andro no atsapahanao ny fahalehibeazan'ny famonjena sy ny voninahitra ny firaisana aminy. Ianaranao tsy tapaka ny fomba mitombo hatrany ihany koa ny aina araka ny fomban'i Kristy ary tombo hatrany amin'ny fanahafana ny mpamonjy ianao. Hira lasana bahavisana raha mifandray amin'ny fatoran'ny firalahiana kristianina isika dia hiasa amin'ny alalantsika ny kely lehibe Andriamanitra. Dia ho hamasinina amin'ny alalan'ny fahamarinana ihany koa izaho sy ianao. Ho fidian'Andriamanitra tokoa isika ary ho tapahany fanahiny dia ho lasa sarobidy amintsika ny andro tsirairay satria ahita tombotsoa fanararoatra ampiasana an'ireo fanomezana izay nakinina tamintsika ho fitahiana ho an'ny hafa tokoa isika. Izany tokoa no tian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia mba hanjaka ny manjakariva sy ny ahafahany maneho ny voninahiny eo aminao. Ingana izany mba ho tanteraka ny fiainanao tsirairay avy. Amen. Ito Andriamanitra eo misaotra anao izay ny amin'izany fitiavanao izany. Tao voatsapanay manjakariva fa nividiny ranao tokoa izahay. Ka noho izany anao aoka izay velona araka ny sitraponao. Andeha anatin'ny fandavan-tena lalina mba hahafahanay mandeha amin'ny fahamarinana. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Yeah.